Nanonana roa sosona no nentina nanamariana ny faharoapolo taonan'ny ivitoerana fanofanana ho dokotera veterinera eto Antananarivo. Teto amin'ny sese Ivato, dokotera veterinera misa 750 mianadahy tao anatin'ny andiany misa 4 ahitana ny andiany Fandray Fiala, Railovy, Varika ary Mazavaloha no notolorana ny maripahaizana. Fianarana nandritra ny entona no noratovana teo amin'ny sapam-piofanana fitsaboana sy fikajiana ny fahasalaman'ny biby. Mipaka hatrany amin'ny fahasalaman'ny olombelona, ny fitandrovana ny zavaboary ary ny toekaren'ny firenena ny fiofanana natrehana. Tafiditra ao anatin'ilay hoe fampanarahana fenitra sy fadirana anatin'ny petsopetsony ny fampiakarana ny tany lentany ny fafana mitsabo biby eto Madagasikara ny événement narahantsika teto androany. Ny akoatr'izay ihany koa moa zany dia fantatsika tsara fa ny tontolon'ny fiompiana sy ny tontolon'ny fitsaboanan'ny biby dia ataontsika hoe tontolo tsy maintsy ampiakarina ihany ny lentany mba hifanaraka amin'ireo lentan'ny famokarana ny vokatra azo avy amin'izany biby zany atao amin'ny ranomasimbe indiana eto anivon'ny tany sy ny firenentsika ary indrindra ihany koa any amin'ny firenena rehetra izay heverina fa tokony isitraka sy mety oliana anjifan'izany vokatra avy eto Madagasikara zany. Mamaly an'izay araka nambara teo ny zavatra niseho androany sy ny ampisian'ny ivitoeram-piofanana ihany koa. Mbola tsy ampy nisan'ny dokotera veterinera eto Madagasikara, ezaka lehibe no hotratrarina. Raha enjato no tokony ho isa fa mety mananika fitondrona am'izao no filana. Atreto aloha zao mbola vao 427 no mivoaka tato amin'ny sekoly, mbola vao ny atsasany zany. Ary ataontsika hoe ny atsasa manila an'ireo dokotera veterinera miasa eto Madagasikara zao dia mivoaka ato amin'ny sekoly daholo fa mbola tsy ampy. Dia ny tanjona sy ny ezaka tena mbola ngeda be mbola atao zany voalohany aloha dia ny hampitomboana ny isan'ireo dokotera veterinera fa mivoaka fa tsy vitan'ny fampitomboana isa fotsiny fa hatsaraina ny kalitao fahaizan'ireo dokotera veterinera ary ny tena ngeda be indrindra dia fanatonana eny anivon'ny sekoly zany ireo biby izay anaovan'ny mpianatra fampiarana amin'ny fiompiana sy ny fitsaboana azy. Anisany nanamariana izao fankalazana ny faharoapolo taona izao ihany koa ny tohana nentin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana tamin'ny alalan'ny FEL na ny tahirim-bola ho amin'ny fiompiana, ny fanolorana ny tetikasa coin animalier na ny toeram-piompiana madinika ho an'ny ivitoerana tetsy Ambatobe, toerana misy an'ity ivitoerana ity. Anisany hita ao anatin'izany toeram-piompiana madinika izany ny fiompiana akoho gasy, akoho fakana nofo sy atody, ny fiompiana kisoa sy ny maro hafa mba ahafahan'ireo dokotera-piofana manao fampiarana isan-karazany momba ny fiompiana mba ahazahoana traikefa azo sampahitanana ary manokatra ihany koa ny varavarana ho eo amin'ny tontolon'ny asa izao fotodrafitrasa izao. Teo ihany koa ny fanokanana ny cyber ho an'ny ivitoerana.